Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indrindra moa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao ao anatin'izao vanim-potoana izao moa dia matetika azon'olona ary mamely ny areti-maso sy ny areti-pivalanana ihany koa araka ny nambarany ity mpitsabo iray ity izay mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika an'izay moa sy ireo fepetra tokony arahina isorohana an'izany. Le conjonctivite io zany dia mety ho azo avy amin'ny virus, mety azo avy amin'ny amin'ny bactérie, mety d'origine allergique. Dia izy io fisehoan'izany amin'ny maraina takany mamasipasitra amin'ny mason'le olona, mety iraikitra le maso rehefa avy eo takany tsy de tia mazava, de mikitikitika an'le mason'le olona, mety ho menamena le maso. De rehefa miseho io aretina mora-tsabony io manatona mpitsabo fa aza manao dokotera tena na hoe andeha asina nono, zay moa mazatra atsika gasy, alao asina nono izy na asina zao zavatra kely zao manatona mpitsabo fa anjara tena misy épidémie io zany am'izao raso fotoana zao. Manarak'izay koa misy ny diarrhée aiguë infectieuse, indrindra am'izao andro fety zao maro zao tsika ny hiary sakafo kely amin'ny fanaovam-belomany taona 2024 sy ny fiarabanany taona 2023 miara amin'ny sakafo ao de fanomanana an'le sakafo iny de misy miteraka mety azo aretina tsy hoe voatery izy, misy tsinona ny diarrhée d'origine bactérienne, misy ny diarrhée d'origine virale, misy ny diarrhée d'origine parasitaire. Nireo manipulena fikarakarana an'le sakafo ohatra hoe ny atody, ny fikarakarana an'ireo akoho, ny sakafo reo zany dia mila tsara voara-maso tsara satria mety hiteraka aretina de indrindrindrindra zany rehefa hoe voan'le fivalanana le olona na hoe mandoa na marary be ny kibo de aza miafina fotsiny nanao tendan-kanina ko de mandeha miafina any angabone de vao miantso ny namany hoe zany kakainy impolo fa aza vao de mifampiresah de raha vao misy ka maromaro roa na telo na efatra ohatra zany vo de tonga de fampilazana reo de manatona mpitsabo fa aza manao toto.